fanehoana fa tsy ratsy ny fihavanana eo amin'ny faritra Nosy sy Androy na eo aza ny korotana ampiseho any toerana amin'izao fotoana izao. Nanao fiara-misakafo sy famonoana omby teny Ambatofotsy teny amin'ny parc Sisson ireo olombe sy mpianatra omaly. Simba avokoa ny 7 isanjaton'ireo sekoly fanabeazana fototra na ny EPP ao amin'ny Sisiko Avaradrano amin'izao fotoana izao. Valy tafo simba, tafo mitete, tsy misy varavarana na koa varavarakely. Tsy ampy ny fikarakarana azy ireny avy eny anivon'ny fitondram-panjakana. Tanora 10 hatramin'ny 20 taona mamelona ny iran'ny taona 710 tetsy amin'ny IKM Matsavola Androany Tolakandro niaraka tamin'ny tarika antso nitondra ny kalony fahingy. Ny iran'ny Nakarabe Manantsoa no tena ambana tao anatin'ny fampisehoana. Ny antso iprian'ireo avy hatrany. Mety azo antsika mitampoka ny lozam-pifamoivoizana. Miaraka amin'ny fiantohana tierce collision aro na iza trano mpiantohan'ilay fiara ny fandoana dia ho raisina an-tanana avy hatrany ny fanamboarana ny fiaranao. Aro miaina sy miary mandrivon'ny vato. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un beau chine. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. Paolai, toujours meilleur. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. 1, 2, 3. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifony la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahasoa mahafinaritra zato amilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray Maimai-pona. fianao nga ahoana ietena maimai-pony ararô dia tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoany mandehana takiden'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Ankafaliana indray no hitsitiana ny tokantranonao tompoka sy tompoko vavy amin'izao alahady alina izao asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manoloana ny resaka fanafian-dahalo izay mahatonga resabe amin'izao fotoana izao ary mampiely ihany koa ny feo fa ratsy ny fifandraisana eo amin'ny mponina amin'ny faritra Anosy sy Androy dia nanao fiara-misakafo sy famonoana omby teny Ambatofotsy teny amin'ny parc Sisson ireo olobe sy mpampianatra avy amin'ireo faritra roa ireo omaly tontolo andro fanamafisana ihany koa ny fihavanana eo amin'ny rotonta ary ao avy hatrany ny fanampim-panazavana. Androany dia andro ray toazato ho an'ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritry ny Androy sy Anosy izay monina sy mianatra eto Antananarivo ary ny zoky sy ny ray aman-dreny. Ao ny ray aman-dreny ara-panjakana izay ahitantsika solombavam-bahoaka maromaro avy amin'ny faritry ny Androy sy Anosy. Ao ihany koa ny ray aman-dreny manamboninahitra miaramila ahitantsika generaly ary torak'izany koa mpianatra izay avy amin'ny distrika 7 anatin'ny région ny Androy sy Anosy izay eto Antananarivo. Fa mampatsiahy ny lalàna ny ministeran'ny fitaterana misy fetrany taonan'ny fiara afaka ampijirina eto Madagasikara tsy azo atao ny mampiasa fiara manana fitaratra amin'ny loko na ny vitre fumée tsy azo atao ihany koa ny manafatra fiara familiana ankavanana ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao dia mitobaka eto amintsika avokoa ireo karazana fiara rehetra ireo araka izao hitaterany Nandrianina Rajanson azy izao.
raha ho ana manokana aloha tsy mampaninana ana olon-tsotra ary manana an'ilay izy fa safidin'ny olona koa io mbo mampihaja an'ilay tomobile koa mividy rafimeny nefa moa fanjakana zany tsy manaiky an'ilay izy dia zay. Tsy maninona zany ny olon-tsotra manao an'ilay vitre fumée hoe manana tomobile izy dia atao vitre. Tsy dia maninona. Tsy dia maninona raha ny amiko manokana zany tsy hitako ny olana e. Izy mampaniraka hoe asorony ity na tsy asorony ity fa d'origine. Arakarany ndraindray misy 50, 25, arakarany 10. Fa eo amin'ny tontolon'ny asa vaventy dia mateza kokoa ny lalana raha toka voatsery mialoha ny amandon'ny tany mialoha ny anombohana ny asa. Isan'ny azo ampiarana izany ny lalana eny Besarety raha nambaran'ny ministry ny asa vaventy teo aloha Botomahova Tsara. Isan'ireo azo ampiarana izany ihany koa ny sehatry ny fambolena raha ny vokatry ny fikarohana. Nahazon'ny ministra teo aloha ny mari-pahaizana doktora izay fikarohana nataon'izay ary avy hatrany ny fanazavana. Dia misy zavatra nakorongeza be zany deux grandes parties. Ny partie voalohany ma zany amin'ny fambolena zay hoe hahafahana mesurer ny rano zay ao anaty tany amin'ny toerana ambolena dia ahafantarana hoe zao ny rano enzehana na arakaraka ny agronomie ny zavatra ambolena eo. Samy manana ny rano ilainy zany ny zavatra ambolena rehetra na hazo aza mila rano na ny vary mila rano na tomaty mila rano. Tokony fantatra satria olo manondraka indraindray dia tondrana fa tsy fantatra akory hoe zao fotsiny ny rano tondraka eto dia tokony ho ampy na mety tsy ampy io. Zay aloha zany izy application anankiray any amin'ny fambolia. Dia aty amin'ny travaux publics moa zany izy ny tena besaky ohatra manao barrage en terre ohatra ny firenana dia tototorana fotsiny le tany ao fa sisy nahafantatra hoe ny humidité ny tany io aneka tokony tany zao épaisseur vao matao ny ranon'ny firenana fa dia empirique dia hoe io tovy digy agny io de compacté de vita de kindraindray zany pare azara na be dépense loatra sy tokony ilaina excès zany na sy ampy dia entin-drano fotsiny. Eo amin'ny sehatry ny fiarina boutique hôtel fomba fijery vaovao amin'ny fandraharana amin'ny sehatry ny fizahan-tany isan'ireo tetikasa 520 voazafidy tao anatin'ny fifaninanana Ariasa izay tetikasa izay. Ny Ariasa izay nanomezana sehatra ny tetikasan'ny tanora vao misondrotra. Nomena fahafahana ny aona tamin'ireo mpampiasa vola sy ny mpandraharaha izy ireo anolorana izay tetikasa izay fanajiajiana. Dia varié entre 100 000 ariary, zany raha hetsy ka hatramin'ny 8 millions de francs malagasy ny mètre carré ana fanaovana efitrano fandraisam-bahiny. Dia arakaraka izay zany nanaovany anazy dia amin'ilay izy hoe 6 provinces 6 chambre no ezahanay tanterahana dia 25 mètres carrés ny telo dia 30 mètres carrés dia arakaraka izay zany nanaovana le calcul ilay izy dia manarakaraka izay tsy maintsy misy les restaurants boutique kely souvenir sy ny bureau ao anatin'ilay trano.
misy nataonay hoe rencontre bidobi sionan'ireo mpandraraha ireo a miaraka amin'ireo mpandraraha hafa mety misy eo tour opérateur mety misy eo ministère mety misy eo olon-tsotra zany a zay resadresaka amin'ireo hoe ahoana tsara no ahafahany manampy na mampifandray an'ireo mpandraraha ireo amin'ny fanatanteran'ireo orona projet ireo. Vaovaon'ny fampianarana kosa indray misy fahasimbana avokoa ny 700 n'ireo sekoly fanabeazana fototra na ny EPP ao amin'ny Cisco Avaradrano amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny fikarakarana azy ireny avy eny anivon'ny fitondram-panjakana isan'ireny ny EPP ao Ankadiaevo izay nitondran'ny Lions Club Antananarivo tsara tanàna ny fanampiana tao anatin'ny herintaona izay. Fanadiadiany izo Rakotonindrina. Ankizy ny tamitaly dia amin'ny strapotin ireny namboariny ankizy asiny briky atao avary dia asiana asisaka dia eo manoratra dia sasany amin'ny tany mihitsy. Tonga dia azo lazaina mihitsy ny 700 ny EPP aty dia mitovy amin'ny ty EPP ty teo aloha ty avokoa ny atao hoe etahana. Tokony mbola tanterahana eto zany dia eo amin'ny 25 millions d'ariary eo ka izay nahatonga anay nanatanteraka ny fanatsarana ny fotodrafitrasa teto hanatsarana ny condition rehetra ianan'ilay ankizy. Fa mbola eo amin'izay sehatra ny fampianarana izay dia maro amin'ny mpampianatra eto Madagasikara ny tsy mbola nahita sy nitety ny faritra rehetra eto Madagasikara. Saika ny 700 ny mpampianatra tao amin'ny Zapina Karobato no mbola tsy nahita ranomasina talohan'ny taona 2024 ny orenan'ny Mutuelle des enseignants ao amin'io faripatsiam-pampianarana io. Antony namoronana ny fikambanana izay ivondronan'ny mpampianatra manodidina ny 90 avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Mankalaza ny 10 taona ny tsy fikambanana ity ary tao anatin'izay fotoana izay napetraka ho ezaka ny fitetezana ny faritany na ahafahan'ny mpampianatra mampita ny fahaizana mampahalalana tokony ho izy sy tokony ho fantatry ny mpianatra. Fa mbola eo amin'ny vaovaon'ny sosialy izay hatrany dia nanatanteraka hetsika ho fanamariana ny andro natao tsy hofoana sigara ny tanora avy amin'ny fiangonana Adventiste androany maraina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Ny ho fitaratra eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiadiana amin'izany no tanjona araka izao fanazavana izao. Ny tanora Adventiste dia fa azo antoka fa tanora mifady ny foana sigara sy ny fihinanana paraky koa dia ny mampanokana azy zany dia natao mba hanetanana an'ireo tanora namany rehetra eto amin'ny firenentsika fa ratsy izany zava-mahadomelona izany dia ohatra velona zany ireo tanora ireo zay ny tena tanjonay amin'ilay hetsika. Vaovao ara-kolontsaina kosa indray tanora 520 ka hatramin'ny 70 taona mamelona ny hiran'ny taona 70 sy 50. Tetsy amin'ny IKM Antsahavola androany tolakandro no nitarika antso no nitondra ny kalony fahiny. Ny hiran'ny Nakarabe Manatsoa no tena nibana tao anatin'izany na izany aza isan'ny hirany velomin'izy ireo indray ny hiran'ny Jidy CE no mitondra ny lohateny hoe Boklita. Arahantsika avy hatrany ny sombin'izay hira izay. If I
eto kosa indray ary dia hiverina amin'ireo tamberin'ny vaovaon'ny herinandro isika nisy lafiny politika avy hatrany no arahantsika izao. Eo ampelantanan'ny gouvernemanta zany zao ny baolina voarain'izy ireo androany hariva rehefa niainga avetsy amin'ny anteny mera-pirenena ilay volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana sy ny fandrindrana izany avy amin'ny vondrona parlementaire VPM MMM. Dia rehefa mandalo ny fandinihana avy amin'ny gouvernemanta izy dia tokony miverina aty amin'ny anteny mera-pirenena indray mba ahafahana mandalo ao anatin'ny conférence de président. Dia rehefa tapaka ao izy dia mandalo amin'ny adoption an'izany amin'ny séance plénière hoe ankatoavina any amin'ny séance plénière zany ny fandinihana an'izany projet de loi zany. Zava-baovao voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna zany izay efa teo ampelantanan'ny filohan'ny anteny mera-pirenena hatramin'ny alatsinainy 20 Mey farany teo. Isan'izany fametrahana ny fiaraha-midinika momba ny vola ampiasaina ataon'ny gouvernemanta sy ny rafitra akaiky ny vahoaka toy ny faritra sy ny faritany ary ny commune. Ny fandrindrana ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fiadidinany ben'ny tanàna boriboritany sy ny mpanolotsaina isaky ny boriboritany sy ny fametrahana ny filakevitra n'Antananarivo, ny fanaovana ny isa sy ny faritry ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana, ifanaraka amin'ny filan'ny mponina, ny famaritana mazava ny tena andraikitry ny PDS sy ny fepetra ahafahana mametraka izany mba hialana amin'ny fampiasana azy ireny ho fitaovana politika sy ny maro hafa. Misy andininy 770 ity volavolan-dalàna ity. Tokony ho tanjona amin'ity taona 2024 ity araka izany ny mijery fotony ary mandrindra ireo karazan-dalàna rehetra mba anana fahefana avy amin'ny vahoaka ireo olona mitondra azy ireo araka izay tiany ny mpitondra trany. Tombony ho an'ny fanjakana ohatra ny fampiakarana ho 20 tapitrisa ariary ny fanampianan'ny commune, ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ny teti-bola sy ny hetra na ny décentralisation budgétaire fiscale ohatra no isan'ny olana. Io no mahatonga ny hoe 300 ny volam-panjakana ihany no tantanan'ny fitondrana akaiky ny vahoaka. Mazava ho azy fa tokony ho tafiditra ao anatin'ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 2024 ny faritra. Hitondra fanovana amin'ity tolo-dalàna ity ve ny gouvernemanta? Araka ny rena nomboka androany no tokony ho efa nodinihana teo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta izany tolo-dalàna izany. Ana ianao rehefa avy eo. Ka efa fiany ilay toerana, tsisy toerana intsony dia fahalalam-pomba ny tonga zany fa tsy mety amiko koa ilay mijorojoro dia aleoko manome tsodrano fotsiny dia mandeha. En attendant... Kazany membre fondateur ny SVM.
Ray volana mialohan'ny fetim-pirenena eo amin'ny pejiny sosialy andeha hojerentsika ny mahakasika ny fikarakarana izay fetim-pirenena izay. Eo ihany koa ny firongatry ny antoko-pinoana eto Madagasikara izay niteraka resabe tamin'ny herinandro lasiny. Fetim-pirenena malagasy voalohany tao aorian'ny krizy no ankalazaina amin'ny 4 jona ho avy izao, izany hoe afaka iray volana katroka androany. Raha ny zava-nisy tao anatin'ny 5 taona niteteza mita sy ny fifanenjehana ara-politika samihafa, somary niena ny hafanana nankalazana an'izany fetim-pirenena izany. Nisy mpanao politika nahavita nampirisika ny olom-pirenena tsy hanangan-tsaina, maro ireo mpisotsioka rehefa fotoana ahitana ny filoham-panjakana sy ny mato teny Mahamasina. Maro noho izany ny fomba mampanao tokony averina amin'ny laoniny raha tsy resaka afa-tsy ny sainam-pirenena fotsiny ohatra. Raha ny lalàna mantsy nanomboka ny taona 7-10 dia nisy ny fenitra tokony arahany rehetra momba izany sainam-pirenena izany. Le fotsitsika zany tena fotsy madio, fotsy pure, tsisy pentina mihitsy ny ao anatiny. Ohatr'izay koa le mena, dia le maitso no vert foncé fa tsy vert clair. Zay zany no jerena. Mety azo ny teknisiana jerena io zany aloha any amin'ny imprimerie raha resaka hoe couleur Pantone moa zany no fiteny azy, fa reo no tena lokony. Le maitso sy le fotsy sy le mena dia tena le couleur primaire mihitsiny, fa le maitso no foncé. Isan'ny voalazan'ny lalàna mifeny renivohitra ihany koa ny fandokoana ny trano amoron-dalana rehefa fetim-pirenena tahaka izao. Tsy ho arahamaso anefa izany amin'ity taona ity ankoatry ny Analakely sy ny manodidina. Ny fanamboarana ny trano, ny réhabilitation moa zany dia ao anatin'izany ny resaka fandokoana. Izy io raha ny tenanao no te hanavao ny tranonao dia tsisy olona fa mangataka lalana fotsiny ianao hanao an'izay dia lokonao le izy. Fa taloha marina tokoa fa misy fotoana hoe mandray andraikitra, mandray anjara moa zany na ny commune zany na ny fanjakana amin'ny fanavaozana ny trano. Fa amin'izao fotoana izao aloha zany efa tatoato no mbola tsy maharaka aloha zany aloha ny teti-bola ny commune, fa mety hiveriny zay rehefa milamindamina ny ara-bola atao amin'ny commune. Tsy karatra ihany koa ankoatr'izay fa noverezin'ny kilalao sy ny karazana loko sono isan-karazany ny fetim-pirenena malagasy. Saika entana sono ohatra no nanolo ny arendrina ary tao anatin'ny 3 taona no tsy karatra fa niena ny ankizy mampiasa arendrina rehefa fetim-pirenena. Fa tiantoka no an'ireo mpanamboatra arendrina vokatra izany na dia isan'ny fomba iray fanao sy ny raisan'ny malagasy rehetra manerana ny nosy azy izany hatramin'ny taona 1700. Ny arendrina sinoa anefa no mameno tsena rehefa akaiky tsena toy izao. Ho an'ity mpanamboatra arendrina vita malagasy ity, matahotra ny ho fa tiantoka izy amin'ity taona ity, raha toa ka anarivony no ataony isan-taona, anjatony no vinavinainy amin'ity taona ity. Very hatrany ny maha-malagasy. Ohatran'le zavatra efa mahazatra zany reny na misy ara mifatahorana dia zavatra ho atao tsy maintsy atao foana, fa mila miezaka foana zany andresena an'le izy, zay ny tena marina. Ohatra hoe raha mivarotra vita sinoa 7500 dia mba mivarotsika 1000 francs amin'ny zava-bitantsika. Any ivelany na dia eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia maro samihafa voatazona hatrany maha izy azy ny vahoaka iray rehefa fetim-pirenena. Fa izahay eto anivon'ny ministeran'ny ady-tany dia samy milaza fa dia mbola misy betsaka ambonin'ireo isa nomena teo ireo fiangonana, izany hoe fikambanana ara-pivavahana ny tena marina mijoro etseroa kanefa tsy mametraka ny atao taratasy ara-dalàna akory aty amin'ny ministeran'ny ady-tany.
raha jerena maimaika lay hoe olona marary mafy eo anoloanao dia tsy entinao any amin'ny dokotera dia azo lazaina hoe fahadisono zany satria namany mijery olona mijery fotsiny olona tandondomindozana iaran-doza zay voararany lalàna ny mijery fotsiny olona iaran-doza kanefa le olona marary mafy eo anoloanao a dia hoe jerenao fotsiny raha jerevana amin'ny lafiny ray indray nefany a tsy mijery fotsiny izy ka raha fivavahana retininy tsabo azy a dia rehefa dinena amin'ny lafiny ray dia tsy nitazapotsiny an'ilay olona narary izy fa nanao fitsaboana tamin'ny alalany fivavahana. Amaranantsika ny vaovao tamberina dia hojerentsika ny vaovao mahakasika ilay lehilahy mpanindrona antsy nampiorohoro ny teny Andohatapenaka teo ihany koa ny herinandro izay nandalo ny herinandro ny horohorontany mialatsiny izay nandalo ny herinandro teo. Teto Andohatapenaka tamin'ny rora sasany tsy fantatra nahazo ninona ilay rangafa dia tsy nisalasala nanindrona antsy ireo izay sendra azy teto amin'ity lalana ity. Efatra ny voatsindrona antsy ity ranamana ity irery no tsy niditra hôpitaly. Andehanao crédit etsy dia le bandy iny nazakazaka vany tonjantsy le dala dia za andeha hoeny amin'ny crédit le dalana nambana nany antsy satria amin'ny voasasiko izy tsy nahafoana azy. Rehefa hitandreo manodidina ny zavatra nataony dia nirohatra ny sambotra azy izy ireo. Efa saika maty ny fokon'olona tamin'ny fitsaram-bahoaka ilay nanindrona antsy. Ny avy eo anivon'ny fokontany no niantso avy hatrany polisy. Raha ny tombatomban'ireo tompona andraikitry ny fokontany mamindrongony ilay lehilahy. Ohatran'ny olona tsy tompony tena ohatran'ny olona mamy zava-mahadomela fahitana azy satria izy olona fanenany dia nitsondromony azy. Ary tsaina nefa nambaran'ireo avy fa mahazo azy raha no ady adiny polisy izy ireo. Teo amin'ny kibony sitratrany no voa an'ireo telo hafa voatsindrona. Araka ny fanazavana azo avy anivon'ny mpitandro filaminana tsy maintsy nahita bloky ny roa tamin'izy ireo raha toa kosa ka mbola amin'ny urgence ny iray. Ilay nanindrona antsy ihany koa dia mbola tsaboina eny amin'ny hôpitaly no niratra nahazo azy. Ny roa zany araka amin'ny voalaza efa nampidirina bloky ho atao opération angera-diaingana satria grave be zany ny ratra nahazo an'izareo. Fa ny ray zany no mbola eo am-pitsaboana ao amin'ny urgence zany amintsika miteny zao. Fa olona roa hafa ihany koa no namony ainy vokatry ny tifitra nahazo azy ireo tany amin'ny tanàna ny Tanamakoho tao Tomasina. Raha ny nambaran'ny mpitandro filaminana any an-toerana, olona efatra izy ireo no sosotro tamin'ny bara iray. Rehefa mipaikany tamin'ny iray ora latsaka fefa maraina dia nandao ilay toerana izy ireo. Fotoana vitsy tao aoriana nefa dia miverina ny roa tamin'izy ireo ary ny tifitra izay sendra azy teo amin'ireo toerana nisotrotro ny toaka ireo. Efa eo ampelantanan'ny polisy any an-toerana ny raharaha ankehitriny. Analakely tamin'ny iray ora atoandro, taitra Antananarivo sy ny manodidina fa nisy horohorontany tampoka ny tranga androany. Tsy nisy fahasimban-javatra akory vokatra izany saingy saika naheno avokoa ny rehetra indrindra ny teto Analakely. Miankina mipetraka teto dia nivotrovotra be ny lohako fa tsy haiko hoe ahoana fandeha ilay olona mandeha dia gaga ary hoe misy tomobile doboka ve sao ahoana fa tena henonao mihitsy zany izy manao an'izao ny iny tamboho rehetrarehetra ny kinako iny. Mitsikitsina be nanao ohatr'izao ny Tany amin'ny 130 kilometatra avaratry Marinarivo Itasy no nisy ny foibe ny horohorontany ity. Tany amin'ny tanàna antsoina hoe Ambatomanjaka. Naharitra 20 sy 7 sekondra, izany hoe naharitra 20 minitra be izao ny fiovitry ny tany an-toerana. Vao tamin'ny 9 meteo, tany amin'iny toerana iny no nitrangana horohorontany, izao niverina izao indray. Ny afatiny hoe izy isy atoato aloha tsy fantatra fa izy zany misy foana ny horohorontany, misy efatra isan'andro ny horohorontany eto amintsika. Fa ny hoe ny afatarany hoe amin'izao daty sy amin'izao ora tsy fantatra mialoha. Raha oharina amin'ny horohorontany misy eran-tany izy dia tena kely tena ambany. Fa izy moa zany miankina amin'ny hamafin'ny trano zany. Dia izy tsy trano ihany fa iny tetezana sy ny barrage koa zany. Miankina amin'ny hamafin'le construction zany le izy. Dia izy moa zany ny antony hoe fay mihetsika moa zany hoe fay izay moa mahatonga ny horohorontany misy fay eo fay tamin'ny sarahany Madagasikara sy Afrika le izy ny amin'ny ankapobeny zay daholo.
azo lazaina fa mbola hiangaran-janahary isika raha ny tanjaky ny horohorontany eto amin'ny manodidina ny nosy Madagasikara. Hatramin'izay 5.enina eo amin'ny maridrefiny Richter ny amafy ny horohorontany natanjaka indrindra teto ary mbola tsy nanimba zavatra goavana na namoizana ain'olona tahaka ny seho an'i Inde sy Japon ary Chine teo. Ny tranga vao aingana dia ny horohorontany 5.3 teo amin'ny maridrefiny Richter, ny tranga tany Toliara tamin'ny taona 2014. Atreto, ny tritra sy ny fiaonan'ny nofotany goavana roa any Angavo amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara no mihetsika matetika. Dia izay ihany koa ny mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity azadinoina fa aorian'ny fandaharana glita izay iarahana amin'ny Thierry dia hoarahanao ihany koa ny horonan-tsary Aurobord izay voasafidy tao anatin'ny rencontre du film court aorian'izay ny horonan-tsary voalohany hoarahanao dia Trap for Cinderella ary aorian'izay kosa ny Total Recall. Dia izay ihany koa ny mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.